Sivy amby roapolo amby zato mianadahy ireo mpiasan'ny BO à Madagascar no notolorana mari-boninahitra nandritra izao lanonana izao ka enina commandeur de l'ordre national malagasy, roa amby roapolo officier de l'ordre national malagasy, valo amby roapolo chevalier de l'ordre national malagasy, valo officier de l'ordre de mérite ary dimy amby enimpolo chevalier de l'ordre de mérite. Valo amby enimpolo amby zato kosa no nahazo medaly ka efatra amby roapolo amby zato volafotsy, enina amby roapolo varahana sy volafotsy ary valo amby enimpolo varahina. Fito amby sivifolo sy roanjato izany no totalin'izy ireo satria natambatra tamin'ireo mpiasa tokony efa nahazo izany tamin'ny taondasa saingy tsy tanteraka noho ny zava-nitranga teto amin'ny firenena ary misy amin'izy ireo ny avy any amin'ny faritany. Nandritra izay 10 taona nijoroan'ny BOA teto Madagasikara izay dia efa tanjona maro no tratra raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ny taona 2010 ohatra dia navita ny antsoina hoe plan triennal de développement 2010-2020 izy. Nahazo ihany koa ny antsoina hoe certification de qualité aux normes ISO 9001. 7 taona misesy no voahositra ny atao hoe banque de l'année. Raika amby enimpolo amin'izao fotoana izao ireo foibe voatsangana manerana ny faritra roa amby roapolo ary roa amby enimpolo no isan'ireo GAB. Nambaran'ny tale général ny Andriamatoa Jacques Djilé anefa fa mbola maro ireo tetikasa ho tanterahana. Manomboka amin'ity taona ity izy dia mbola afaka miasa hatramin'ny faha-enimpolo taonany ireo vehivavy miasa manerana ny BO à Madagascar raha 5 amby 10 taona izany teo aloha dia mandeha misotro ronono. Tanjona hatrany ny tazonana ny toerana amin'ny maha leader ity banky ity, toizana ihany koa ny fitadiavana ny hanatsarana ny fomba fiasa.